Efesianina toko faefatra ny jerentsika. Efesianina toko faefatra dia ny andinin'ny voalohany ihany ho jerentsika. Efesianina toko faefatra andinin'ny voalohany. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Dia mifamadika ilay chifra Efesianina toko voalohany indray no vakiantsika. Ny andinin'ny faefatra ny tena jerentsika fa mba azotsika tsara an'izy rehetra dia vakiantsika ny andinin'ny fahatelo nanomboantsika azy. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Araka ny nifidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenany izao tontolo izao. Mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahan'ny fony. Ho fiderana ny voninahitra ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no andeha indray ifampizarantsika amin'ity andro anio ity izany. Ity teny ato amin'ny Efesianina ity dia teny izay famerenana ny tena marina, famerenan-desona, famerenana fampianarana izay nomeny Paoly dia fampatsiahivana an'ity resaka filazantsara ity. Mba hizara kely aminao ako androany zavatra tsotra be mihitsy mikasika n'ity fiarahana amin'Andriamanitra ity dia raha mazava aminao ity zavatra anankiray ity dia misy fanontaniana maromaro ho voavaly ny an-tsainao any makasika ny izay mety ho endrika hoe ohatry ny ahoana ny fiainana iainantsika miaraka amin'ny Tompo eto manahoana ny fanavotana antsika, manahoana ny lalantsika sy ny sisa rehetrarehetra dia ho azo vaiko aminao kely fohifohy ny zavatra izay nataon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fanorenana ary ny zavatra izay tiany hatongavana tao ambadika izay fanorenana izay. Rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia noforoniny tao anatin'ny enin'andro ny zavatra rehetrarehetra. Nanomboka tamin'ny mazava izy dia nifara tamin'ny olombelona. Dia rehefa navita isan'antokony isandingana izy tamin'ireo zavatra rehetrarehetra izay noharian'ireo dia isaka miteny izy dia ahoana ny zavatra ambarany haritany fa tsara izany. Vao vita ny mazava dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Nohariany ny zavaboary rehetra dia tsara, 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 tsara daholo. Teo amin'ny andro fahaenina amin'izay izy nanangana ny olombelona, namorona ny olombelona. Dia inona ny zavatra noteneniny rehefa vita ny fahariana rehetra ary hitany fa tsara indrindra izany. Izany hoe raha omentsika ahavo anankiray ny zava-bitan'Andriamanitra dia tsy na fa ny famoronana ny tontolo dia na Andriamanitra Tompo ary dia nahita sy mpamorona izay tanteraka parfait dia mahita fa ny zavatra vitany dia tsara indrindra. Izany hoe ambony, avolenta, tafakatra amina dingana avo be mihitsy. Fa rehefa miforonana ny olombelona dia napetraka tao amin'ny Saedeny izy. Dia tamin'izany fotoan'izany efa nisy ny adiny tao an-danitra dia niady Satana sy ozy ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa ity izy
Satana nyambo azo fitoerana ambony no Andriamanitra dia nazera izy. Dia rehefa nazera izy dia tao amin'ny saedena izy mipetraka. Dia rehefa tao amin'ny saedena io izy dia nivezivezy tao izy sisa rehetra dia tratra ny fakapanahy ilay olombelona. Fakapanahy izay velapandrika napetraka Satana izay nialina ny fahariana izay no tenenin'Andriamanitra hoe tsara indrindra zany. Dia nasiany velapandrika dia tratra tao anatin'izay ilay olombelona dia lasa nanota ny olombelona. Dia ilay ahavo izay namoronana anazy teo amin'ny toerana izay atao hoe tsara indrindra dia lasa inona? Ratsy. Andriamanitra namorona zavatra tsara fa ny olombelona ny fahotana rehefa tafiditra dia lasa ratsy renirehitra ireny. Dia jerenao tsara ny zavatra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny olombelona ihany no lasa ratsy fa hatramin'ny tany dia lasa ratsy. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra Sotra Masina ny boky Genesis hoe aniry tsilo sy hery ho anao izy. Io tany io zany fahiny tamin'ny namoronan'Andriamanitra anazy dia tsy zavatra ratsy ny teo. Tsisy zany tsilo sy hery zany teo, tsisy tsilo songisongy sy sisa zany, fa zavatra tsara no noforon'Andriamanitra. Équilibre parfait no noforon'Andriamanitra, fandanjalanjana amin'ny lafiny rehetrarehetra no noforon'Andriamanitra. Fa rehefa nanota ny olombelona dia zay no ozona ny totona, vao ozona ny tany noho ny aminao. Fahoriana no hinananao vokany mandra-piala anao eo. Aniry tsilo sy hery izy ary niatsemboa ny tavanao no hinananao hanina. Tsy nisy tany mafy zany tamin'izany fotoana izany. Nasaina nikarakara ny olombelona, nasaina nikolokolo ny olombelona, fa tsisy tany mafy, tsisy zavatra sarotra tao anatin'ilay tany izay foron'Andriamanitra fa tsara, mora, mahafinaritra honenana sy sisa rehetrarehetra. Amin'izao fotoana iainantsika izao, vitsy zany tany hoe mahafinaritra zany, fa mafy ny tany, manahirana ny tany sy sisa rehetrarehetra, tsy ny tany rehetra ny azo ambolena. Fa tamin'ny andro ny Adama sy Eva, zavatra tsara ny foron'Andriamanitra. Teto ny avo dia nidina ny lenta, nidina ratsy. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana izay nanotany Adama sy Eva dia enonao tsara ity zavatra ity, mba ho azonao hoe inona ny antony zavatra rehetrarehetra. Namoron'Andriamanitra olombelona dia nieritreretra izy hakatarànaka tsara. Azonao? Izay ny nieritreretiny. Ho peuplena olona tsara ny tany, izay ny nieritreretany azy. Fa rehefa napetraka ilay olombelona dia nanota izy. Rehefa nanota izy dia amin'ny Genesis toko 1 dia nilaza izy hoe tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahiko, fa mifaniavany dia nofo ihany izy dia nalefa ny tondra-drano. Inona ny tanjon'ilay tondra-drano? Andripaka ny ratsy fanahy dia hamelona ny tsara fanahy. Ao anaty farangososin'izay fomba fijery tamin'izany fotoana izany, mifanaraka amin'ny vanim-potoana tamin'izany. Ripaka ny olombelona dia nipetraka ilay niverina fa tsara fanahy, fa tao amin'ilay tsara fanahy mbola nisy ratsy fanahy ihany. Dia lasa izy nanangana ny tilikambo amin'ny Babela. Dia lasa Andriamanitra nikororoka ny fitenin'ny olombelona dia niparitaka izy. Dia rehefa avy eo amin'izay rehefa zay ny zavatra nitranga dia nanao promesa Andriamanitra hoe za tsy handevina ny olombelona tsony, za tsy hanisy safodrano tsony fa manomboka izao dia mahazo velona fotsiny ny olona dia izay sitrapony ihany ny ataony. Fa zao amin'izay inversena indray ilay safidy, tsy ilay ratsy tsony no ahilika fa makataranaka ho azy izy, izay ananganany, izay ho tazominy ho azy, izay ilay atao hoe hamasinina. Azonao hatreo? Ty ilay avo dia nilatsaka ny olombelona. Ny tanjon'Andriamanitra dia tokana hanangona olona ary hampiakatra azy amin'io avo indray. Azonao ilay izy? Azonao? Tsisy zavatra hafa. Andriamanitra tsy manana tanjona na tsara n'izao tontolo izao. Ampatonga n'ity zao tontolo izao ity iverinao mafinaritra, ho saedena, mafinaritra be, fiadanana be, fakatỳ daholo ny olombelona rehetra. Tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olombelona dia ratsy. Zay zavatra mitranga izay mandrapatapitra ho fofonay, ratsy io olombelona io. Fa ny planin'Andriamanitra amin'izay nanomboka tamin'ny vanim-potoana izay nanotany olombelona dia ahoana ny seleksioner, ahoana no angalako taranaka ho ahy, taranaka mpankatoa, taranaka izay manana ny fanahiko, afaka hitoerany ny fanahiko, anangana tontolo vaovao. Zay no mahatonga hoe ilay tantara rehetrarehetra izay fampitohy ary tsy azo sarana atao anatin'ity Baiboly iray manontolo ity. Dia zay ny fitrangany hoe
namorona izy nisy tsy nety tao tsy izy ny diso fa le olombelona ny foronona ny diso dia inona ny zavatra ho atao aka amin'ireo famoronana ireo dia anamboatra famoronana vaovao izay fantatritsika tsara ny amin'ny apokalipsy ihany hoe anao tany vaovao sy lanitra vaovao amponenana n'le olona tokony eo lay olona tsara dia miverina amin'le avo indray le izy azonareo le izy miainga avo dia mandalo arivorivo taona vitsivitsy ao anatin'ny filatsahana fantanjona iverina eto amin'le avo indray azonareo le izy rehefa azontsika izay zavatra iray dia azontsika hoe inona ny ataontsika eto ambonin'ny tany fa maninontsika miaina zao zavatra ao fa maninona Andriamanitra no mifidy fa maninona tsy ny olombelona rehetra ny atao ohatr'izao fa maninona no ianona ohatr'izao fa maninona no zareriny ao anatin'ny ankohonako ny andaira ny filazantsara fa maninona i mamanay mba teny efa etiko ambavaka mbola tsy valy any ny vavako hatramin'izao izandrinay mba tiako vovony nefa tsy mety vovony sy sisa rehetrarehetra le sélection mihitsy le zavatra tian'Andriamanitra atao mihitsy no mila fantatritsika ary izay planina izay mbola tao anatin'ny tontolo ara-panahy io Jesosy Kristy rehefa nidina teto ambonin'ny tany izy vao Jesosy ny anarany fa tao amin'ny tontolo ara-panahy izy mbola tsy nisy ny fahaterahana tamin'ny alalan'ny Maria dia ny zavatra mipetraka tao dia Jehovah Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra dia fanan'Andriamanitra tsy anankitelo ireo fa ray ihany dia tao ampon'Andriamanitra dia tsotra be izay zavatra izay ahoana ny amerenana an'ilay taranaka vanona tao edena azonao ahoana ny amerenana an'ilay taranaka vanona tao edena ahoana ny ampatonga antsika anana olona Andriamanitra tsy mitady quantité ka hoe zay rehetrarehetra firy tapitrisa firy lavitrisa dia non tsy izay ny tediavin'Andriamanitra fa mila qualité izy amen mila qualité izy ho ampidirina zay ny mahatonga an'ilay teny hoe masina ny lanitra ny ota tsy tafiditra ao mila qualité izy ho ampidirina ao amin'ilay tontolo any amin'ny bokin'ny apokalipsy ihany rehefa tonga ny rehefa vita ny fitsarana n'izao tontolo izao dia hopitehana ny tany dia hopitehana ny lanitra satria manino ny corrompu ireo roa ireo ny tany dia ny lanitra dia corrompu nolotoy ny devoly tamin'ny fahotany satria tany izy nanota dia misy trasy ny fahotany devoly ny lanitra ary ny tany dia trasy ny ainan'ny olombelona tamin'ny fahotany sy ny faratsiany dia horavany ireo roa ireo dia anao tany vaovao sy lanitra vaovao izy dia miara-monina amintsika Andriamanitra miverina ny tantara ny saedena azonao le izy zay fotsiny le izy fa tsika zao zany ao anatina teteza mita fotsiny ato aloha zany misy éternité ato aloha misy ny mandrakizay tany aloha tany dia ato rina misy mandrakizay any erina any dia ato misy arivo-taona vitsivitsy monja indray-mpimaso ozy ny tenin'Andriamanitra ny indray-mpimaso amin'Andriamanitra dia tahaka ny arivo-taona amin'ny olombelona impito-mipika maso fotsiny Andriamanitra dia vita ny tantarany fiainan-janak'olombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity dia anao an'ilay vaovao amin'izay izy azontsika ilay izy zay ny fandehany io tantara io dia eto amin'izay le teny sotra masina izay nivakintsika izay ampianaran'ny apôstôly Paoly antsika teto amin'ny Efesiana toko voalohany sy toko fahaefatra zay mampafantatra antsika hoe isika dia nofidiny tao aminy hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana zao tontolo izao zany hoe mbola tsy nisy ny fahotandra olombelona mbola tsy nisy akory ny fanorenana dia efa fantatr'Andriamanitra ny tantara misy rehetrarehetra mbola tsy nanota ny olombelona mbola tsy vita zany ilay création voalohany dia efa fantatr'Andriamanitra sady hoe izy no mponina ao amin'ilay création faharoa amen dia natsony amin'izay tsika tao amin'ny fahasoavany no volavolainy inona fotsiny zany natao mandritra le génération rehetrarehetra miandro fotsiny izy an'ireo taranaka rehetrarehetra izay andrafitra an'ilay création faharoa ilay famoronana faharoa izay hompon'ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao amin'Andriamanitra tsinotsinona le fiainana kely 7 arivo-taona andra olombelona mandalo eto amin'izao tontolo izao fa izy mitsinjo ny mandrakizay izy mahita ny mandrakizay ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ilay manambara ny farany hatramin'ny voalohany sasenao amin'izay kasihan'Andriamanitra amin'ity andro anio ity
tamin'ny vanim-potoana anankiray tao anatin'ny fiainantsika isika. Tsy fantatra hoe manahoana ny probabilité sy ny fieritreretana ho an'izany hoe ahoana moa izaho sy ny fiainako sy ny lalam-piainako. Ahoana ny mampatonga aho tafahoana amin'ny filazantsara. Ahoana ny mampatonga aho tafaray amin'izany filazantsara zany. Fa maninona ihany no niarana heno tamiko an'ilay filazantsara. Be dia be ny niarana heno tamintsika. Fa ozy ny fomba filazan'ny Sotramasina hoe tsy niaro finoana tany anatiny. Na ny zanak'Israely ary niarana heno daholo. Andeontsika andeha andova ny tany Kanana fa roalahy ihany no niaro finoana tao anatiny. Ny fanambaran'ny Sotramasina. Ny fanambaran'ny Mosesy, fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Roalahy, Joshua sy Kaleba irery ihany. Nefa lehilahy enetsy. Efa tonga teo ambaravarany tany Kanana ary zareo andao mbola hiverina ny Egipta ihany. Ohatr'izany daholo ny sarin'ny olombelona rehetrarehetra. Tanao ilay sary zany mitovy foana. Misy zavatra omanin'Andriamanitra dia misy olona izay efa prépareny. Fa io olona io dia tezainy fotsiny aloha mamakivaky. Voataiza tsara mihitsy Joshua sy Kaleba vonona hiditra amin'izay. Nampidirina amin'izay izy tao amin'ny tany Kanana dia Joshua lasa mpitaritafika mandimby amin'ny Mosesy. Lasa mpitsara indray. Lasa mahery tsara. Lasa afaka mitondra ny Israely. Afaka manitsy ny Israely. Ary lamina tsara Israely. Tamin'ny andron'ny Joshua. Satria maniny voavolavola tao amin'ny désert. Nandritra ny 70 taona. Sasenao raha lasianabavy dia ny zavatra izay tiako ho resahana amintsika androany ty afatra ty tena natao mihitsy ho antsika zanak'Andriamanitra. Ho antsika tena maheno ny asan'i Kristy anepotsika. Tsy manana fisalasalana fa tena henonao voavonjy ny fanahiko. Dia ny afatra ho anao dia izao. Ity zao tontolo izao ity ho antsika. Dia fandalovana ihany. Vahiny sy mpivahiny isika eto amin'izao tontolo izao. Ny olon'ny Kristy rehetrarehetra mandalo ny fiainany. Ary ny fiainan'ny olon'ny Kristy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Rehefa mahatakatra tsika jererao tsara ny fatakaran'ny Paoly ny fomba firesany mikasika ny atao hoe fahafatesany. Zao ny fomba filazany. Ny amin'izay nodimandro izy dia izao. Aoka tsy mba tahaka ireo izay tsy manana fanantenany tsika ka hitomanina alahelo. Jerenao olona maty. Fa zao ny fitenin'ny Paoly. Tsy hoe Paoly ny tena mafohy iringiriny na tena faran'izay zokiny. Fa tena tafafantsika tsara tao anatin'ny fon'ny Paoly. Fa tsinitsiny ity zavatra andalovana kely ity. Azonao ilay sary. Anangana taranaka ho azy Andriamanitra. Dia ataoko amin'ny teny frantsay et j'en fais partie. Ary anisan'izany. Ny dikan'izany tsy maninona ahoana ilay toritenin'ny rahalahy Artina tamin'ny tapabolana ny fahoriana kely maivana vetivety. Ny fahoriana kely maivana vetivety dia tsinotsinona raha oharina amin'ny voninahitra lehibe izay efa miandry anay. Tsy afaka miteny an'izany ny olona. Raha tsy Andriamanitra mametraka an'izany eo am-pony hoe tena zany marina. Fa rehefa tsy apetraka Andriamanitra ao am-pony zany dia ozy manontany fa tena izay marina ve moa zany ilay izy. Fa sao dia aloha ihany aloha manao izay tokony atao aloha eto amin'izao tontolo izao fa zany ihany koatra iny mbola tsy hay. Mbola tsy fantatra niny amin'izany. Sao dia anona fa aloha mba miaro izay tokony hariana eto amin'izao tontolo izao. Dia miezaka mba mitondra tena tsara. Miezaka mba manamaso tena. Miezaka tsy manao ratsy. Tsy izany ihany no niantsonantsika. Izay ilay Efesiana 4:1 novakitsika teo ry rahalahy eo mangataka noho ny amin'ny famirapon'Andriamanitra mba handehananareo homendrika ny fiantsonanareo. Tsy fiantsona hitondra tena tsara fotsiny ihany fa ny haritra miaraka amin'ny Kristy. Amen. Satria fantatritsika fa mandalo ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao. Rehefa vakianao ny tantara ao anatin'ny Baiboly, tsika mety tsy dia tena mahafantatra loatra ny tantaran'ny olona tao anatin'ny histoire. Fa ny ao anatin'ny Baiboly azonao fantarina tsara mihitsy fa reo olona ireo, vakio ny Hebreo 4:10. Reo rehetrarehetra reo izy dia maty tsy nahita ny teny fikasana. Fa rehefa maty izy tsy nahita ny teny fikasana dia nanaiky izy fa vahiny sy mpivahiny. Tsinitsiny. Nitady izay olovana izy, nitady izay anjara taniny izy. Amin'izany ozy izy Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra ho azy dia nanaiky izy fa vahiny sy mpivahiny. Tsinitsiny.
tsisy nininona ifikirana eto amin'izao tontolo izao, tsisy nininona ho tsiritina eto amin'izao tontolo izao, tsisy antom-pisiana iainana eto amin'izao tontolo izao, fa zavatra mandalo io. Fa zahay taranaka voafidy firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Zay olona zay. Tsy tafapetraka ny natao fotsika izany dia androantsika zanak'Andriamanitra, rehefa eto aloha zanak'Andriamanitra daholo. Miara-miainy toroteny etiko. Miara-mihiry eto samy zanak'Andriamanitra. Rehefa any amin'ny fiarahamonina any vadika olombelona tsotra ndray. Samy mitady, samy miazakazaka, samy mitady izay asoasy sy izay hamety ny fiainana. Zavariana mihitsy mijery ny tantarandry Paoly, ny tantaran'ireo rahalahy rehetrarehetra, ireo niaritra ny mafy rehetra. Ozy izy ny fomba fitenin'ny Sotra Masina mba jereo ny olo malaza ny finoana, héros de la foi filazany azy amin'ny Hébreu 1:10. Misy amin'ireo ozy izy ny tapahan-doha, ny sasany dorana, ny sasany nampijaliana, ry Isaia le natsongoloka. Atsongoloka izy nafatotra sainina ny tongony. Dia izy mbola velona iny dia nalaina ny sabatra. Dia tapahana eo ampovoany, eo anelanelan'ny tongony ohatran'izao izy. Izy velona iny. Saraina roa. Ry Jaona apôstôly nandrahoana tany anaty menaka mangotraka. Ry Petera natsongoloka ary Paoly ny tapahan-doha. Reo rehetrarehetra reo tsisy taitra miatrika an'izany zavatra izany. Misy tantaran'izao tao anaty fivavahana kristianina hoe ny Romanina dia anisan'ny olona tena faran'izay sadika. Tia mampahory olona, tia mampijaly olona, zay ny antom-pisiany ny azo fijaliana io, fa io sina tena faratapo fampijaliana. Fa ny tsy tiandry zareo indrindra dia ny mahita fampijaliana kristianina, satria inona ny antony? Ny kristianina rehefa ampidirina ao anatin'ilay atao hoe coliseum, tsy le tsy atsonjombe akory fa any amin'ny zareo any. Rehefa ampidirina ao amin'ny coliseum ny kristianina dia amoahana biby masika, dia inona ny ataon'ny kristianina tamin'izany fotoan'izany? Ny andro fotsiny izy dia miteran'ny tompo izy. Avelan'ny biby masika ihinana azy eo. Nefa tsy tia ny zavatra tediavin'ilay Romanina zany mahita ilay olona mitsoaka be, Andriamanitra, vonjeo hoe! Dia miharitra be mitomany kikika eo ho an'ilay biby masika na vonovonoan'ny olona dia faly be ny Romanina. Fa ny kristianina tsy mihetsika fa miandro hohanina fotsiny. Miandro ny biby anao izay tiany atao anatin'ilay. Ianao mijery izany zavatra izany dia fantatra hoe afo reto olona reto. Maheno an'izany zavatra izany ianao hoe izany ny tantaran'ireo olo malaza finoana ireo dia fantatra hoe zavatra hafa ny fikirany fony reto olona reto. Tsy mamikotra ny amin'ny aina izy, tsy mamikotra ny amin'izay momba azy izy. Ary izay indrindra ilay hoe andehananareo mindrika ny fiantsonanareo. Taranaka voafidy no ny antsoina atsika. Amen. Taranaka voafidy. Tsy olombelona no ny fidy. Tahaka ny ahoana ny fiediny dinan'ny olona rehefa olona manan'izay maha izy azy no mifidy. Atsika mihitsy ny natsony. Tonga tany an-trano mihitsy ny ianao lahy. Nandondona nitady atsika. Hoay, misy antony fa ny asy ianao. Olona natsoina Andriamanitra ho an'ny tenany. Hiatra fahoriana vetivety, ho vavolombelon'ny Kristy vetivety, andazy mety ho tombontsoa atsika vetivety eto amin'ity izao tontolo izao ity. Rehefa tsy tadiditsika izany zavatra izany, dia lasitsika miaina fiainana olombelona ordinaire, miady aman'olona ordinaire. Olona tsy andova lanitra nge io edivanao io e. Olona tsy natsoina Andriamanitra ho an'ny tenany io edivanao io. Ianao natsoina Andriamanitra ho an'ny tenany. Ianao ny antsoiny, ianao no fidiny, ianao nanomezan'Andriamanitra ny zanany latokana izay maty ho anao. Manana antom-pisiana isika afaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka nafiriana velomantsika eto. Tsy izany ny important. Tsy azakazaka ny olombelona nge tsy manana izay fanantenana nininy izay mampatonga azy miady fatratra mba ho ela velona. Ary veriko eto ela velona tsy fantatra hoe anao inona. Fa ela velona fotsiny aloha. Rehefa malagasy ny antaniana, ahitany zanaka manjafo sy ny zafikely, zafiafo, zafindoalika, zafipaladia, zafikitrokely, zafinakibetongotry, tiako hita daholo zany rehetra zany. Fa tsy hita inona ny tsiron'izany, iaina eto amin'izao tontolo izao. Dia ampiasain'ny olombelona rehefa maty le verset navoakany sadidiko tsony nanao nisy salamo iny hoe vitsy andro sady be fahoriana ny olombelona. Tena zany ny olombelona.
fa zanak'Andriamanitra tsy mba izany satria manana fiantsona izy. Mandalo fotsiny ny azony eto, tsy ny eto ny zava-dehibe. Na manam-pahaizana ianao eo amin'izao fiainana izao, na tsy manam-pahaizana ianao amin'izao fiainana izao, tsy izany ny zava-dehibe amintsika. Tsy manakana anao tsy hianatra, mandehana mianatra rehefa mbola zay ny tsapanao ny anatinao. Rehefa mahafinaritra anao, rehefa henonao, zany le dia mampirisaka ataovy. Fa tandremo fa tsy ponin'izao tontolo izao isika. Any am-pianarana any. Tandremo fa tsy ponin'izao tontolo izao isika. Raha miasa ianao, miasa tsara. Manova asa, ataovy izay tokony ho atao rehetra amin'ny fiainana. Fa ny zavatra mila mipetraka ao anatin'ny fotsika sy ny fanahintsika. Zanak'Andriamanitra, olona natsoin'Andriamanitra ho azy, olona nofidian'i Kristy, ary nofidian'Andriamanitra tao amin'ny Kristy. Ny dikan'io teny hoe nofidian'Andriamanitra ho ao amin'io, ity ilay Jesosy Kristy dia ohatr'izao ny sarin'izy io, tsy ity ny loha dia tsy iza fa Kristy dia ity ny vatana. Mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao. Dia fahoam-pon'Andriamanitra rehefa vita ny planina rehetrarehetra hoe ireto avy ny momba ny tenan'i Kristy, ireto avy ny andrafitra an'io. Misy be dia be tady hiditra eo. Misy be dia be eritreretra ny hiditra eo, fa rehefa tsy mbola le taranaka voafidy dia tsy tafapetraka eo zany. Ary rehefa taranaka voafidy kosa, na dia misy fotoana risy te hiala, verina ihany rehefa. Ohatra ilay zanaka dala. Mody hoe any mpanompo ndraiky manakanina be dia be, nefa ny tena marina dia ody mafy mihitsy, dia mitady raison fotsiny hoe inona reny mba hatonodiko hoe. Tena tsy mety amiko raha ngale miaina aty ivelany aty. Tena mba te hanohatra ny dada fotsiny mba leo ale fitondrana fotsiny ahy. Fa ny tena marina aleoko ihany hitoetra hozy Paster Jemima zay. Hitoetra anilanao. Zay ihany ny tena tiako. Dia tahaka an'izay koa zanak'Andriamanitra mandalo fotsiny izao zavatra rehetra. Azahoarina amin'izay mandalo ny fiainana. Hoy zahatra hoe tsy maninona eto amin'izao tontolo izao. Na manam-pahaizana ianao na tsy manam-pahaizana. Raha vao fonao miorina amin'izany zavatra izany dia malahelo dia miaina. Mora be ho antsika zany miaina tahaka an'izao tontolo izao dia mandalo fotsiny ny fiainantsika. Mora be ny voasitona. Dia voly ary ny sitona ny Adama sy Eva tratrany. Mainka fa hoe tsika sy izao tontolo izao ny Adama sy Eva nge hoe tena hoe io zany devoly. Dia tonga dia efa mazava hoe ianareo kosa mihaino devoly, fa ny antsika ohatrany tsy fatapatatra zany le iainana. Tsy zany hoe ty hoe mety sa tsy mety ahoana ary ty zavatra ty. Mety amiko ve ny manao an'ity sa tsy mety amiko ahoana ary zany zavatra. Mora be ho antsika. Fa zany no mila mifantsika ho am-pony ny zanak'Andriamanitra dia tsy mively lalana izy. Tahaka ny zavatra izay tsy mifantsika tao am-pony, tahaka ny aina ny zanak'Israely, tsy mifantsika tao am-pony hoe ianareo nanomanako tantondra dronono sy tantely. Tena problema ilay zavatra koa moa tsisy nahita ilay izy. Raha ohatra nisy vidéo nalefa dia hoe io raka izy vidéo io, tsisy montage, tsy historikage fa io hoe mahafinaritra. Tonga dia reny ny amponga be an-danitra, reny ny apaly be, reny ny karoty ngeza be. Tonga dia hoe milamina zany fa dia io. Isaka mitady anondrana dia alefa azondray ilay vidéo Mosesy. Vidéo fa mitady anondrana ny Israely. Tongolo ny hena amin'ny farao hoe sesisa. Alefa azondray ilay vidéo. Fa raha vao tsy mifantsika ao anatin'ny fotsy, ireo tsara ilay sarin'ny Israely. Io tena saritsika mihitsy. Fa ilay izao tontolo izao nge tena ilay Egypte. Misy tongolo, misy laoka isan-karazany, misy ny mahafinaritra rehetra. Ny zanak'Israely mandalo zavatra be dia be izy ao anatin'ilay izy. Tao koa raha mbola niaina ny fiarovan'ny Egyptianina zareo, nga nisy azony kitika zany. Egyptianina zany nge matanjaka indrindra tamin'ny vanim-potoan'andro. Fa zareo mamakivaky ny dezera niady tamin'ny Amalekita. Mbola nisy mpanjaka anankiray ihany koa ry Balama sy ry Balaka saika hiady aminy sy sisa rehetrarehetra. Zany tena eo anatrehan'ilay izy mihitsy ny hoe misy fatiantoka be dia be zareo. Fa tena tsy tafapetraka tao anatin'ny fony mihitsy ilay tenin'Andriamanitra izay efa naverimberina foana na dia efa nahita miraka. Zasainao ampatsiahiva soatra masina amin'ity andro anio ity. Taranaka voafidy isika. Aza mampitodika ny fonao sy ny sainao ary ny masonao eto amin'izao tontolo izao. Jerenao tsara zavatra mipetraka tao am-pony Abrahama rehefa nirahan'Andriamanitra izy. Nisy fotoana aloha Abrahama niala kely.
satria nisy problema tao amin'ny tany Kanana dia lasa izy niala. Nanaraka azy Lota. Lota koa mba naheno ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nandery zareo dia nitombony isan'ny ombony Abrahama, nitombony isan'ny ombony Lota ihany koa nanaraka azy teny. Dia rehefa nanaraka azy teny Lota dia niady ny mpanompo rehefa avy eo. Ny Abrahama ny tena izy, Lota ny tena izy. Dia hoy izy Abrahama andao tsika hisaraka. Safidio izay tany eo anatrehanao. Ho any avaratra ianao zaho, ho any atsimo, ho any atsinany ianao zaho, ho any andrefana. Hoy izy saotra masina ny resaka hoe nijery izay hita maso Lota. Dia nisafidy ny tany lemaka Sodoma. Satria maninona inona zavatra hitany? Mety be ty tany lemaka ty. Mahazo sakafo tsara ny biby, misotro rano tsara, tsisy miady rano aminay intsony atonga dia milamina be. Dia lasa izy niditra tao Sodoma. Rehefa tafiditra tao Sodoma izy dia tsy tapitra tamin'izay fidirana Sodoma izay, fa lasa loholo ny tanàna ny Sodoma izy. Ina mahatonga miresaka aminao lasa loholo ny tanàna Sodoma, tsisy ao anaty Baiboly zany, fa ny loholona tamin'izany fotoanandro zany, zany ohatran'ny hoe président pokotany Sodoma zany, Lota namerany Sodoma. Dia inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoanandro zany? Eo ambavahadin'ny tanàna no misy azy. Eo ny tranony zany, eo ny apetraka. Dia vao miditra ny olona dia hitany daholo. Lasa mera ny Sodoma. Ilay olona izay neverina. Tsy haiko loha izay fahamarinana na izy na tsy izy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia laza fa natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra, fa tsy Lota. I Abrahama ny antony namonjeny an'i Lota, i Abrahama nangataka hoe Andriamanitra raha mba misy olona folo marina ve dia ho aripako Sodoma, enina dia 5 ihany ara. Dia natsiaro an'i Abrahama Andriamanitra dia namonjy an'i Lota izy. Fa jerenao tsara ilay olona izay mijery ny zavatra izay hita maso. I Abrahama izay mijery ny zavatra izay tsy hita maso, permetiavan'i Abrahama mihitsy hoe alay izay tiana. Inona moa no dikan'izany? Tena ilay fijoroana mihitsy hoe tsy reo ny any anjarako. Ka izay tianao alay. Ho any avaratra ianao zao, ho any atsimo, ho any atsinany ianao zao, ho any andrefana, tsy maninona izay alainao eo. Mety daholo. Zaho sy ianao zanak'Andriamanitra. I Abrahama koa tsy nahita an'ilay loha, fa tsy nafantatra an'ilay izy. Miditra ao tany Kanana izy, meko anao sy ny taranaka ao ty, izy mbola olona vitsy, mbola ny Kananita ny mponina tompony tany tao. Fa tena nino i Abrahama tamin'ny fony rehetra fa Andriamanitra manome an'ity, ary promessin'Andriamanitra io, ka tsy mampaninona izay azoko sy izay veriko eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa ilay fiantsoana azy no nataony zava-dehibe. Tany atao hoe mandeha mendrika ny fiantsoana. Tahaka an'izay ihany koa zaho sy ianao, inona ny zava-dehibe amintsika? Ilay fiantsoanantsika ho mpandovan'Andriamanitra. Ny sasany efa fiantsoana, ty resaka fivavahana ity misy fahatakarana samy hafa be dehibe sy hafa be dehibe. Fa ny sasany efa ny imagination mijanona n'ilay fisainan'olombelona ihany. Fa le parole fotsiny, lay teny fotsiny zany mandresy lahatra be hoe tena andova, ny anazy tsy rara iny le hoe andova lanitra vaovao sy tany vaovao sy araka amin'i Jesosy, ny azy ny tena masaka ao an-tsaina, tena anitsaka an'izany vatosoa sy jasy sy karneola sy andeha lalana volamena zany, mafina. Mety zany zavatra zany. Fa tsy zany le taranaka. Fisainan'olombelona zany, fisainan'olombelona malahelo ny tsy fananana volamena eto amin'izao tontolo izao. Fisainan'olombelona mialona n'izao tontolo izao, mialona ny gentilisa. Manana n'ity sy manana ny roa. Manana 4 ny gentilisa, maratra mihitsy ny any anaty. Mamoaka foana maratra. Kisikisinana fotsiny sisa azo atao anaty amin'ny anaran'i Jesosy. Fa reny signal reny, tena milaza anao, signal reny zavatra reny, fa le fo eo amin'izao tontolo izao. Dia mamoaka tsy ndraindray fotsiny izy reny zavatra reny. Dia raha zanak'Andriamanitra le olona dia tokony maheno alerte izy ao anatiny, mivilana zany foko zany. Mivilana zany. Lasa tsy mahafinaritra zao. Misy an'ilay hira anankiray zay, raha mbola velona ka miaina ity ampy ahy Jesosy. Fa rehefa tsy miorina tsara ao amin'ny tompo fo, tsy ampy intsony Jesosy. Mahana fa hoe eo Jesosy, iny zany aloha ho an'ny fanahy, ampy ho an'ny fanahy Jesosy. Ampy ho an'ny fanahiko Jesosy. Fa le maha-olombelona koa, tena mba ohatran'izao, raha vao misy ohatran'izay,
tsika zany tena mety mandalo zavatra be dia be tsika eo amin'ity zao tontolo zao ty fa avereny foana ny any anatinao patsahivoko anareo foana ty teny fomba fitenin'ny Davida ty hoe ry fanahy ko miresay ianao amin'ny fanahinao ry fanahy ko nahoana ianao izy mitoloko atao anaty ka malahelo manantenany Jehovah ianao dia miresa amin'ny fanahinao tahaka izany ihany koa ry fanahy ko ry ao anatiko ry foko maninona ianao no mitady alina maninona ianao no mitady hotezitra maninona ianao no mitady hitsiritra maninona ianao no mitady hametraka fanontaniana be dia be ny amin'izay fitondran'Andriamanitra ny amin'izay fiainanao kely eto ambonin'ny tany sy fandalovana kely eto ambonin'ny tany tsy tia ny anjaranao fa olona voantso ianao olona nodiovin Kristy tamin'ny rany ianao olona no amasinina ianao olona no amarinina ianao olona tsambatra ianao olona miadana ianao andova fiainana mandrakizay ianao mitsangana ny fanahy ao anatinao ao dia mihiry ianao rehefa avy eo na mandalo ady sarotra za moa Jesosy vetsy ariko sy mandako sady tokoko na sesy loko ary zay mety ho fakapanahy mampandresy ahy foana Jesosy dia mahery ny any natao fonao tsy fampaherezan-tena fa fanahy mahery fitiavana ary fahonona ny tena ny any anatinao dia ho zay atao hoe tsy mampaninona anao tsony izy mandalo manambe ianao possible kristiana tena manambe possible zanak'Andriamanitra tena manambe fa ny zanak'Andriamanitra manambe tsy mifamatotra amin'ny fananana ny fony satria Andriamanitra mitaizany fony foana taizany fony foana mba tsy hampifamatorana azy amin'io zavatra possible ny zanak'Andriamanitra koa tena tsy manana mandalo fahasahiranana mandalo tsy fisina enina hatramin'ny sakafo ary voahozongozona ekolazy moa tsy lazainao tsony fa za tena te hizara aminao n'ity androandroany ity rehefa fotsika miorina tsara miorina ho amin'ny tompo maharitra ao amin'i Jesosy tsy mampanina anao ny fandalovany eto amin'izao tontolo izao raisinao ampifaliana izay hoentin'Andriamanitra tsy raisina mipiononana fa raisina mpianinana mianina afapo contentement zany ny iainanao ny fiainana eto amin'izao tontolo izao fa raha voatsy izay tady zavatra hafa foana ianao efa omen'ny tompo mana isan'andro efa omen'ny papelika fa mbola hozaina mila sira nge mila tongolo nge vetandray zay manana akanjo ianao eny fa izy avy te akanjo ray foana zany mantsy tantaran'ny Israely ozy ny tenin'Andriamanitra izao 7 taona zao no nandehananao teto an'efitra ny kiraronao tsy goaka ary ny akanjonao tsy rovotra enjany zany raha lasina bavy 2024 zany zao ny zanak'Israely mety mbola tena pente d'éléphone nanaovany tsy mety rovotra drigy be miaraka amin'ny drigy be mbola mijoro tsara ny talon fa tsisy mivilana mihitsiny zao 7 taona izao fa memena ihany zalahy Andriamanitra efa tsy tontsony ngely lamody ny anao tena hoe io nareo moa ny an-danitra ny tena olana tsy mba mahita zava-miseho eto ambonin'ny tany ho any aminareo le izy tsy miova mihitsy ny akanjo maly senior mandrakizay fa aty nge tsy ohatr' izany ny fiodin'ny tantara aty mila mba tena misy solosoloana mba mila tena mba ohatr'izao tena simba be tsika eo amin'ny fiarahamonina reny le mpivavaka drigy miaraka amin'ny pente d'éléphant tsy miova mihitsy misy zavatra ohatrany hoe normal ohatrany hoe tena zay le izy ohatrany hoe tena anona tokoa fa Andriamanitra mampianatra antsika le fahononana le mahony tena mihitsy tena inana zavatra andalovantsika sy iainantsika tena androany Andriamanitra mampatsiahy antsika zanak'Andriamanitra tsika olona no fidina isika mba hanatratra an'ilay avo indray icomposer an'ilay taranaka vaovao indray zany zavatra zany misy olona te hanao an'izany eto amin'ity zao tontolo izao ity olona mpanan-karena mpanambola zany système zany mihodina any resaka élimination resaka hoe ahoana fomba minona karazana olona tahaka izao zay dontodonto tedavindra lahy éliminena fa ny intelligent ny ajanony eto amin'izao tontolo izao misy zany fa dia verinao tsisy zany mampiresaka akory pastera aok'izay le hidory teny rehefa tsy hita tsony izay tantaraina eo toy izany eo ihany tena misy zany zavatra zany
taranaka nany exemple ny Hitler fotsary na resako aminao nge zany nge ny taopony Hitler ndao tsika nao taranaka manokana mihitsy atao hoe race aryenne ny anarany dia nambarany teo le pôzipôzy le race aryenne lava be masony ohatran'izao ny volony ohatran'izao dia ny tsy lany voalohany indrindra nefa sy nahavariana ny olona indrindra hoe inona ary ty lazainy Hitler ngareny ny tsy aryenne voalohany indrindra ny volony tsy mifanaraka mihitsy amin'le lazay fa race supérieure fa hafa mihitsy le volony ngaray ny masony izy fohifohy le olona zany lava be daholo ohatr' izany ny zavatra izay ao am-pon'ny olombelona fa ny an'Andriamanitra tsy hoe mitovy amin'izay fa tena hoe anangana taranaka ho azy olona manaiky azy eto amin'ity zao tontolo izao tenge sao dia mieritreritra ny olombelona hoe Andriamanitra zany manavakavaka Andriamanitra ohatr'izao fa Andriamanitra ny met dernière chance an'izao tontolo izao ary dernière chance io dia ampisehoana ny faratsy ny olombelona hiasa eto amin'ity zao tontolo izao ity ary anapaka eto amin'izao tontolo izao ity Jesosy Kristy mandritry ny arivo taona zay ny teneniny faminaniny Mosesy dia amarantsika hoe zao non tsy Mosesy fa Jakoba zao faminanina ozy izy ny amin'ny Joda ny te-hipanjakana dia tsy hiala eo an-tanan'ny Joda zay zany zavatra voasoratra Mosesy zany eritreretra tany amin'ny 3 taona talohan'i Jesosy zany zavatra zany na 2 taona talohan'i Jesosy dia napetraka Andriamanitra tao am-pony Jakoba izy zay faminanina zay hoe ny te-hipanjakana tsy hiala eo amin'ny Joda no ny tonga mpanjaka dia Benjamina mpanjaka voalohany dia tsy iza fa i Saoly zany Saoly mpanjaka fa zay fotsiny ihany dia nepita tamin'ny Davida le fanjakana zay taranaka Joda dia mifarana aty amin'ny Jesosy dia Jesosy fanjakana amin'izay fanjakana ra-pana dia tsy niala teo amin'ny intsony zany mandrakizay dia ho avy ny vanim-potoana eto amin'ity zao tontolo izao ity eto tany misy na teo fanjakana arivo taona dia io fanjakana arivo taona io omena chance ny olona izay tsy maty mandritra ny fahorim-be izay tsy tapadoha dia mena chance ary zareo hoe bon mena chance nareo arivo taona ary jerena kely avela manapaka eo aminareo Jesosy fa rehefa vita zay zavatra zay dia ozy izy salamo faharoa manambara ny zavatra hitranga ao ambadiky ny arivo taona ozy izy nitsangana ozy izy mpanjaka ny tany ho atsangana indray zany averina indray vahana losfera vahana ny devoly andeha mitaka ny olombelona mbola voafitaka indray ny olombelona andao tsika hiady amin'ny Jehova sy ny Mesiany andao vahatsika famitorany tsy eketsika fitondran'i Jehova ny olona zany mieritreritra hoe tsy rariny ay ve Andriamanitra reo zany fidifidy zany ay ve misy an'izany fa tsy mety kosa zany zany ve dia Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fa Andriamanitra ihany koa manana prinsipa ary ny prinsipa dia tsotra ny ota tsy ho tafiditra ao ko raha tsy nisy ko andravatany vaovao sy lanitra tsy nety indray le faharoa raha lava dao antsika anao fatelo fatelo namindra fo tamin'ny olombelona atsika koa mantsy malemy fanaloatra ny olona atsika dia tena dia tsy possible zany mahazo dernière chance ny olombelona mandritry ny arivo taona fa eo démontré tanteraka fa ny olombelona dia mpiodina mpanohatra tsy tiany rariny tsy tiany mazava ozy izy Jesosy zay alohan'ny olona ny maizina alohan'ny olona ihany miady an-trano alohan'ny olona ihany mangorom-pananana ho an'ny tenany ny olona tsy te hizara fananana zao hoe ty misy ambanimbany dia ianao efa tety dia tratrany ianao rehefa avy eo iza koa ny lamina mifony amin'izany alleloia faly any aminao tena misaotra n'Andriamanitra ny aminao zany maharatsy ny olombelona zany zay ny mahatonga an'Andriamanitra anangana taranaka vaovao amin'ny alalantsika amen ampahirezo ny namanao akaikinao hoe anangana taranaka vao amin'ny alalantsika Andriamanitra amen tsika hivavaka androany araka hitsanantsika ty samy mba miresaka amin'ny tompo raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotomboka